ray kely volana anambady hoe ianao dia atao ahoana io zanako io ka? Entiko manaraka izy ka everinao apetraka amin'iza moa zany ny zanako? Mba teny ihany aloha volana, tsy voatery anambady ane ianao vao avelona an'io zanako io e. Afaka miaro an'ny tenanao manokana ianao. Ka ianao koa ange tsy afaka anambady ahy e. Za mba mila olona ihany eo amin'ny fiainako. Marina fa tsy afaka anambady anao ah, fa ivery ihany ny hafaran'io zaza io e. Ny ratsy anefa kely lalana e. Mahita hevitra foana izy rehefa tampina ny lalana ray. Ny arika dia mitrodrana zany za. Ianao te efa tsy laitsakisiko intsony. Eto foana raha misy fanampiana tadiavinao e. Iza moa no hifanoro sy hifanohana eto raha tsy za nadahanao? Misaotra lesy diary ah. Zany no tena ilaiko. Elange mba solondray aman-dreny eto e. Dada sy neny reny efa tsy namana intsony. Dia roviana zany no atao raha rahanareo ka? Efa mba fampiresaka an'izany ve nareo? Soratra ihany no atao ka. Tsy asiana mariazy. Any amin'ny firaisana no manotritra ny peratra. Dia izay fianakaviana tsy afa-misaraka ihany no atsoina. Sakafo maivana ihany koa no atao fa tsy hoe ianao zavatra mafilotra be. Izay mifanapahan-kevitsareo mety avokoa ka. Araka ny nambarako teo dia eto ihany aho hifanohana amin'izay rehetra ilaina e. Rojo! Ahoana neny? Rojo! Hoana tompoko? Avy aloha ny zanako eto akaikin'ny neny eto fa misy zavatra resahako anao e. Hoe hivitiana neny kiraro amin'izay ve za? Mbola tsy zany ka. Fa misy inona neny a? Zany ho tadidin'ny Rojo moa le olona niaraka tamin'ny indray andro ry. Ifetra ve? Izay moa le anarany teo? Ie, izy indrindra. Ie, tadidiko izy ka. Fa maninona ry neny? Tiany Rojo ve raha mba ino dadandry? Dadako? Zany hoe hiantso azy dada ve zany a? Ie, satria anambady azy neny raha tiandry. Neny anambady amin'ny fetra? Hey, fetra zany ny dadako. Dia lasa vadin'ny neny izy. Dia manana dada ohatry ny vary amin'izay koa zany ahy e. Azondry tsara. Ka hoana? Mety amindry ve zany? Za angariny eny malala mety sy tsy mety amin'izany a. Neny ihany ange io e. Dia arabaina zany nareo roa navita sy ny fisoratana e. Dia marena tokantrano e. Misaotra indrindra valy a. Dia manaraha ihany koa ny dianay ianao e. Arabaina kinareo volana, arabaina fetra. Dia hitoetrana anie fifankatiavanareo. Tena misaotra indrindra dokotera. Misaotra tamin'ny fanotronana. Arezany le zanako teo ry diary. Tiany neny a. Tsika raha mbola tsy naraka nakasary kory. Fa zany ve ny tadiavan'ny a? Aza mandeha lavitra ianao Rojo a. Tsy mahazo misaraka amiko a na datoanao. Miteny amin'eny izay vao mandeha. Zany a? Eny neny a. Fa tsika ve hoatsaka sara amin'izao paoziny neny tsara be zao. Avy ary aloha miaraka maka sary aminay sy dady e. Dia avy antsika roa rery a. Ao diary mba alaivo sary izay telo mianaka. Eo ndre Rojo eto ampovoany a. Mitsikitsiki tsara moa e. Io ary e. Manisa isa.
mandroso diary a mandroso ianao dia petrapetrary a misaotra ania dokotera. iny ary ka inona tsy metimety aminao diary ohatrany tsy milamina izany hoa ny dokotera ny saiko a. tsy azoko ny aretina mahazo anao ange ny tiako anontaniana e ko ny sainao tsy milamina ny lazainao amiko tsy milamina hoana raha ny sainao ka izay mihitsy ny hoe dokotera e ny saiko ny tsy milamina dia mivatako manontolo toa mangorangoran' izany tsy hitako hoe inona ny tena marary ahy dokotera. lazao tsara amiko ary aloha e inona ny tia ny diary ataoko dia inona no hanampiako anao sa inona ny fanafody tena tianao anina zao dokotera tsy mahandro mihitsy ny saiko mieritreritra momba ny fanambadiany volana sy fetra tena tsy milamina mihitsy e. fa hoana fa inona ny tsy mampilamina ny sainao ny amin'ny fanambadiany zareo nga ny ady sady ry zareo sa ahoana e ary na hiady aza moa zareo ady mpivady ange izany e ka raha tsy miady ange tsy mifankatiry diary e ka tsy mampaninina azy zareo na hiady sy hifampitolona ao azy fa ny tena tsy mampilamina ny saiko a rojo tika esorina ao amin'io trano io izy. fa maninona ny rojo fa maninona ny hoe tediavinao sao sarana amin-dreniny izy ka zany ve dokotera dia mbola tsy azonao ihany ny tika ambara betsaka anie ny lehilahy efa mavita manolana anjana ny vavy ray niteraka izany maika fa hoe ray kely io vaovao be da be rentsika isan'andro io e. tena mba lasa lavitra loatra kosa izany sainao izany ry diary a rary ny raha milaza marary ianao ary tsy hitanao izay fototra retinao tena mezah ianao mandamy-saina ka ianao indray tia no faty alohan'izay zavatra mety hitranga sy iseho ka zay anie no nanatonako dokotera e omeo vaolana inona ny tokony ataoko mba ahafahako miaro ny zazavavy kely iny. raha ny anala azy eo amin'ny-dreniny kosa aloha dia tena sarotra be indrindra fa tsy manana olona maropototra ianao ametrahana azy izay mantso no tianao atao raha azoko tsara tsy omenanao kosa aloha ny zanany satria mety hanana heritreritra tahaka anao ihany koa nge volana e ianao raha teo lehilahy dia ihany zavatra hipoaka izany vao hetsika isika izany ve tsy efa ho tara loatra e diary a izao aloha ny torohevitra azoko omeko anao a alamino tsara ny sainao dia aza manadino mivavaka fa mivavaka manova zavatra dia ataovy mihitsy koa aloha izay azahoanao toromasoka a fa raha ohatra ianao ka tsy mahita tory a dia omeko fanafody ianao aloha androany a dia ino no hoaninao androany alina raha ohatra ianao ka tsy mahita tory dia tsy afaka makany rojo mihitsy ve zany a alainao atao inona izy diary a tsy zonao mihitsy maka azy raha tsy hoe nga hoe fialatsasatra fotsiny dia mety azonao atao ihany izany vaolana ve dokotera ny tedaviko any aminao dia fanafody natolotra ao ahy izany ve dia mba mety dokotera sahondra diary a aza dia mba manao zaza saina ohatra izany ianao ry diary a efa vaolana lehibe izany atolotra anao izany raha ohatra ka raha anao atsaka ny sy andavany tsara izay a izay zavatra rehetra efa nolazaiko anao teo dia lamina ny sainao androany alina ihany ahy izany nihinana n'ity fanafody ity rehefa tsy mahita tory ianao vao mihinana an'iny e azonao tsara ve izany lazaiko izany e
Misaotra betsaka dokotera. Volana ahoana andeha haka entana aloha zany a dia ianao avy hatrany dia mamotsiny. fa na zany aza za ila loatrany ianao a tsy vitako rery mantsy sady amoaka entana no hivarotra. Asevo manampy anao aloha rojo raha mba azo atao e. Izany hoe asevo mibata izay zakana izy aloha fa tsy hoe izy rehetra nge akory e. Izay tokoa angano ataoko. Rojo a rojo Ahoana neny? malaky ndry mandehana amin'ny sasa dia manao madio tsara fa hiaraka andeha ho any antsenitsika. Izany neny efa madio e. Efa tamin'ny maranana sain'ny dada sasa dia mila manao madio tsara hozy izy. Zany ampiora aloha iny akanjonao iny fa so mangatsiaka any. Izay aloha aky fa andeha ho taraka eto ihany ako. Efa ampy izany ny volany aminao any a. Ampy tsara ho any aty. Entinao reto entana reto ry rojo a. Ireo very neny dia ho zakako. Tsy zakako daholo kosa ireo neny. Izay zakanao ihany entina re a. Dia andao andeha fa efa atandro ihany ny andro. Misy siramamy mena avy eo. Valonjato sy efatra arivo ariary ny kilao. Atao firy ny Ramse? Atao 10 kilao madama. Dia mba afangaro ny fotsy sy ny mena. Ahoana koa izany Ramse a? Ve nao ihany ry diary a. Maninona izao raha tsy manany ihany ohatran'izany? Ianao kosa ve mivarotra dia tsy mba mijery olona mihitsy. Salama aloha ve ianao e. Milamindamina mihitsy anie ianao izany. Tsy hoe tsy mijery olona ka. Fa sendra ny ondrika dia izay tsy nahavitako nijery anao. Salama tsara ka. Ianao manao ahoana? Salama be ka. Ary aizy rojo. Mbola any an-trano any izy. Lasa nakazy any ny fetra. Ay fetra no makazy any an-trano. Tri, fa inona no mahagaga anao amin'izany? Efa izany foana izany fandaminanay rehefa aty an-tsena. Milamindamina kosa ianao raha izany a. Ianao tia ry diary raha anao resaka tsy tonga volana ka. Fa inona ny tena tianao atongavana e? Ka aleo tonga dia tsoko ny tena resaka e. Tsy mahatoky any fetranao iny aho. Ianao ve dia mbola tena milamina amin'izao tany tsy mando izao e? Efa betsaka anie ny lehilahy. Ny zanona terany aza vita ny manola anazy. Maika fa ny anao tsy taovany tsy volovolony. Ny sainao sy ny eritreritro koa dia efa lasa lavitra ka. Tsy hanao an'izany mihitsy raha hifetra. Maninona izao raha tsy ratsy saina tahaka an'izany? Ka lazao fa ratsy saina indray aho e. Ianao mivalimbalin'ny lavitra ka tsy mahita ny ambany maso sy izay mety hampidi-dozanao. Diary a. Aza miantso loza nge raha mba sitraka e. Maninona raha mba zavatra tsara no atao andohanao ao. Tsy hanao an'izany re raha hifetra. Eny ary miala tsinona nelingelina amin'ny filaminan-tsainao. Tena manelingelina amin'ny filaminan-tsaiko mihitsy. Fa raha mbola izay resaka izay no entinao eto amiko eto, tsy handrayanao eto intsony aho. Fa nareo izany mifoha maraina be dia makaty an-tsena aloha. Izay vao miverina maka ny ankizy indray. Ie, izay foana. Miandry ny zazakely aloha rojo dia miara-mamoaka entana izay. Avy eo fetra makazy dany an-trano sady mandefa ny rojo mianatra. Mazotoa ianao fa za koa mba handeha hiasa. Velomany amin'ny ankizy ihany e. Mazotoa diary a. Rojo Ary vetivety tady izany dia tonga. Moramora dada fa manetra ny rija.
Hay ve matory izy ka io ange tsy maintsy ho taitra eo ihany rehefa avy eo e. Sady tsy maintsy hoentika any an-tsena koa izy. Efa vita homana ve ndry e? Angazo ary dada mbola mahavita ninninona akory a. Resy tory teto a. Atray. Fa andraso e. Vetivety ihany ahy dia tafasola akanjo. Efa ndry ve adala roja? Ho tara ange ndry e? Hatramin'ny vinana nanao an'izany toetra ratsy izany. Dia tsy sasa akory izany fa avy hatrany dia akanjoko. Vetivety fotsiny ahy dada. Na izao roja. Avy aloha ampio angorona ny entana izay tokony ilaina ho andry izy e. Sa efa vita andreninao izany? Efa reto anaty aron-reto daholo. Ay. Hitany dada vita afakanjo sady. Maka kapa sisa dia lasitsika. Ay. Ary inona mahavariana dada ty amiko? Misy tsy mety nga ny akanjoko. Roja. Tarehanao izany anie feno farora-bava. Ny volonao tsy miogo e. Fatopatotra fotsiny ve? Avy aloha aty e. Sasaina tsara ohatr'izao ny tarehy. Dia fafana ihany koa. Comment as-tu appelé le ventre? Comment andran'ilay izy anie? Andry ve adala e? Mila madio foana vao mivoaka ny trano ato. Dia okizao ka. Avy bangoina aloha ny volo. Bangoina ny volondry io, aingana. Efa tara ny ery dady. Tsisy tary izany aho e. Avy io koa ny volo io. Inona sy ny navy no aseny neny sasaina rehefa asena amin'ny sasindry? Tongotra dia tarehy dia tanana. Izay ihany ve? Dia sikirina tsara hono ny taitsofany. Dia miborosy nify koa. Fa ny ankoatran'ireo ka. Inona koa izany izao no tokony ho sasaina isan'andro? Izany kosa nisy neny ihany e. Efa haiko tsara anie izany dady. Ay, tena efa hay tsara. Ka ohatran'ny mandray fofona hafahafa ange dady e. Sao dia fofon'ny pipi andrija no en'ny dada fa za rehefa sasa tsara kosako. Na retsy raha mba maloto na lempanasa lamby retsy. Eny e, amin'ny manaraka jerena tsara ny fahadiovandry fa efa taritsika izao. Eto io entana io dia andao andeha. Efa vita koa ity ny volondry. Mangina letsy rija. Efa andeha ho any amin'ny eny lesitsika. Mbola mandala ny ane ve izany sika ry dada vao mandeha? Tsy maintsy. Teo bediny eny eo. Tsy manao velomana azy. Ary aingana fa ho tara eo ihany ka. Eny dada. Ainga andry fa menimeniny eo indray le rainareo iny. Aingana fa tara. Neny ô. Neny. Fa inona foana ty neniny foana ty? Misy inona? Marary be any neny a. Marary inona koa zao ndry io? Ka mianatra indray dia milaza marary a. Merena malaky teo. Reto ny akanjo anaovandry dia andao andeha. Neny koa izany tsy mba mihaino olona mihitsy. Efa hoe marary dia lazaina voaka mianatra indray. Avelako ianao rojo a. Entiko ny lakile iray dia ento miaraka amindry ny iray. Ty ny vola hividanandry sakafo. Dia aza mitaredretra ao fa tara ihany. Zay fa lasa. Atory aloha aka. Tsy andeha hianatra. Rojo toa mbola eto ambony fandriana foana ndry. Miandry any dada. Efa tonga ki dada. Mahay kosa aloha ndry.
Mahay manaraka ny tenin'ny dada. Andao aloha any amin'ny dosy. Manao madio tsara indray dia miverina eo am-pandriana indray. Aza matahotra e. Inona ary tia miafiafy be ity? Rehefa avy eo indray ividianan'ny dada gâteau na chocolat indray e. Sa inona ny tiany indray? Vidian'ny dada daholo inge izay teneny indray e. Fa zao fotsiny a. Tsy mahazo miteniteny amin'iza fa migadry tsika. Tsika roa mihitsy ange ny migadry e. Dia manjary mampalahelo mantsy neny indray. Sady tsy manana zoky sy dada akory iza dia azon-driva ve izany e. Aza miteny aloha e. Ao e soran'ny dada ny akanjo e. Troton'ny dada indray androany a. Dia miaraka mandro tsika. Mafana tsara ny rano e, tsy mangatsika. Aza matahotra. Ary inona ary tia mangovitra ity? Fa tsy aninona ndry mafy izany dady e. Onga izay. Rehefa avy eo tsika hiresaka ihany. Ndao amin'izay ho any am-pandriana e. Tiany dada ange indry e. Tena tiany. Ao fa hiaraka torontsika e. Ka tsy mahazo mitomany intsony ho aho. Tsy mety ange izany mitomany izany rojo e. Fa atao ela be ianao, fa nisy inona? Tsy nahita nangina akory iza dia tsy tiako izy mitomany eny an-dalana dia izay no nahelanay e. Fa nilamina tsara ianao teto? Rojo izany efa lasa nandeha nianatra. Omaly izy tena saika tsy hianatra mihitsy fa nararony. Izay no nahatonga tsy hanova ny fandaminana. Ianao ihany koa mahay mandamina azy. Ianao ange tsy mba manampitamby azy mihitsy, mikitakita foana angambako. Aiza moa rojony tsy laza ho marary foana rehefa ianao no maka azy ireo any an-trano? Ka za efa sahirana. Neneneny foana navoakany ao am-bavany ao. Ome mofo aloha ilay zazana ary fetra fa mitomany mafy a. Maninona ary izy ny avelanao mitomany ao? Avelao ary aloha izay mianaka hivoaka kely ihany. Rehefa matory izy miverina ihany izay. Aza mandeha lavitra fotsiny a? Eny e. Mba hanao fitsaramaso roa kapoaka dia vary folo kapoaka madama? Ray alina ny volanao teo? Efa jato sisa ny fameriny. Ty ary e. Saotro! Mandroso ny manarako. Rojo. Mandroso ndry. Manao ny dokotera. Manao ndry. Ary indrirery angano nakaty. Fanakaizy nenina dada. Fa maninona ke tsy mamaly ndry. Fa misy inona rojo a? Inona raha marary ndry e? Fa maninona ndry ho any tsy mamaly? Fa misy inona e? Ao, lasao any dokotera. Lasao any dokotera izay mahazo ndry. Ka mianatra be ilay izy dokotera e. Dia Aty amin'ny dokotera nga misy an'izany aretina mamenatra izany e. Tsaboana avokoa izay mety ho aretina rehetra kia. Fa inona marary ndry? Ary aloha jereny dokotera e. marary be ato dokotera. Aizaka izany marary ndry izany? Ay, azako tiana fa marary be hoa. Tena marary be. Ao fa tsy kitihiko mafy tsy ataoko marary fa jereko fotsiny. Ao ary avy miakatra etsy ambony fandriana etsy ndry. Ao fa jereko fotsiny Fa tsy kitiany dokotera hoa fa marary be Mangina aloha. Rojo
fa naninona indriny tsy niaraka tamin'ny eny nankaty tena mila neny mankaty nefa ny azo ao ka tsy mahazo mitantara amin'ny eny aho raha vao mitantara amin'ny eny aho dia gadry tady tsy manana ny entsony avy eo dia rizako tsy manana sokontsony tena marary be dokotera fa zangitiana ao moa ao e tsy maintsy tsabotsika aloha ty amin'izany fa io ange tsy azo avela amin'izao fotsiny rojo andry fa tsy maintsy diovina reo maratra rehetrarehetra reo dia izao ndria nefa zao tsy maintsy mijanona ty amin'ny hopitaly mbola tsy mahazo mody dia ahoana izany no ilazana amin'ny dada sy ny eny tsy fantany ange zaho hoe nankaty ny ahafantarany aho zao dia hoe any am-pianarana tsy maintsy mody dokotera dia miezaka manafina hoe tsy marary fa tena marary ange dokotera eny marary indrio kanefa tsy mety ange izany indrio koa zao tsy maintsy maka aina tsara dia mila mihinana fanafody ara-dalàna izay izany na tonga indrina andeha irery nankaty dia tsy mitantara amin'ny eny dokotera hoe nankaty avabe dia tonga dia atao maty mihitsy ngambany fa zao ary fa iza nefa nanao an'izao andrika rojo ao teneno amin'ny dokotera fa tsy bedin'ny dokotera izany mihitsy indri fa dokotera tsy mitantaratara amin'izaniza eno ka ny dokotera rehetra ngeky tsy mahazo mitantara retin'olona izany mihitsiny ao dia tsondronina kely fotsiny aloha indri dia miafy kely fotsiny vetivety dia dokotera izany tsy mitantara amin'ny eny raha lazaiko ny anaran'ilay olona fataonatory sahady tsy voalaza ny akory ny olona nanao izao fanolanana zao taminy mba olon'iza loatra dia tsy sany tantara tamin'ny reniny ve rojo dia tsy sany laza tamin'ny dada toany koa jereva dia sanandeha irery taty amiko tsy voandray mandeha nefa noho ny sin'izao raha izao ratra mahazo azao tena efa nisy maromaro mihitsy rehefa vity ty dia ampiana kely ny fanafody mba hatoriany aloha avy eo iantso ny diary ny tsy maintsy atsoko aloha ary tia raha lefa nanindry mandry any diary dia ho sanatria ve ka tena omarina ny ihany rojo angary fetra tsy mbola nody tany an-trano tsy mbola nandalo tany an-trano ao ka fa nga tsy nandalo taty aminao izy rehefa avy nianatra efa amin'iray olo izao nefa izy mbola tsy nandalo ihany sao dia tonga kosa izy dia nody any an-trano na variana ny lalao an-dalana indray izay tatoato izay koa ange ny zanako vavy iny somary manao mafimafy loha izay mafy loha ahoana izy rifetra ka zanyka iny raha ny tena zaza endry fa tsy fomba mihitsy n'izao tsy mandalo aty amin'ny fivarotana izao eny inona ary ny mampiasa sainanao ny amin'izany ho avy eo ihany re izy sendra mba taraiky kely fotsiny angamba tsy mandry mihitsy ny lohako rifetra eo aloha mba handrasanao kely mivarotra dia avelao hijery azy any an-trano any tsy isy haiko io varotra ao io ka avelao izany andeha hijery azy ihany dia aiza ry izay entiko miaraka amiko dia amin'izay ianao tsy sahirana dia aza ela be ihany ary ianao fa mitaintaina mafy aho izany
Alamino reny sainao ry volana fa so tapaka lalan-dra amin'ny tsy antony ah. Tsy eo aminao tokoa ny toerana. Hita mihitsy hoe tsy nitondra folo volana ianao fa nitaiza fotsiny. Mbola ny andro mifamaly etsika fa eto aty ny zazakely dia avelao indray izay andeha ho any. Ary izao alamino tsara ny saina fa tsy maintsy miverina mitondra vaovao tsara ho anao ah. Rojo! Ty? Ary to tsisy nizaliza ato trano. Fanakaiza tokoa ary kialakely iny. Tsy notato zany izy raha azo tsara. Tena kaiza fotsiny. Enina no lazaiko andreny ny marina. Sao mba variana niaraka amindreo namany indray ary. Raha izay moa ka haninona. Izay hitako anefa ka hoe lasa nandositra. Indray izany fisainandratsika. Enina moa ny androsirana io. Tena kaiza fotsiny anefa e. Raha hivoaka ny ivelany dia jerijery any ah. Tsy hitako ilay tsy ny anabavy ny lahy Rija. Nandositra ny dala angamba. Nefa dala ny langy izany efa naona be azy mihitsy. Iny ilay tsy nizoky ny lahy izany fa reny lahy. Iny tena reny lahy. Tsy mandany inona fa ikeny daholo izay ampanaovina azy rehetra. Andaotsika ilay asela aloha Rija hitady azy ah. Ataondreny lahy mahita raha tsy mitondra vaovao matotra. Andao. Ataoko malala ny anarako iny. Ny zanako ny jaizan'ilay iny mena. Efa impiry aho moa mampitanjona amin'ny volana fa ny amafisan-dohany ihany nataony. Zao e. Zao ny zaza milanja ny vokany. Potika tanteraka no mahavy ny zaza manontolo. Moramora aloha ianao fa manaitra zaza e. Mbola tsy fantatra nge hoe iza ny nahavitan'izao e. Tsy nahavita ny anarany akory rotsy dia restory izy. Satria nisy an'ilay fanafody izay nampiasaiko. Mila milamina tsara aloha isika. Kalma fotsiny aloha. Mbola ilamina foana ihany dokotera. Iza no heverinao havita izao fa tsy le adaly iny. Tsy malala afa-tsy ny tenako. Tsy maintsy migady iny ny fantako. Tsy maintsy nanavatra ny rotra izy e. Hoe tsy mahazo mitantara amin'izy amin'izy ianao ah. Eno ah e. Fa inona aloha izany no ataontsika raha taitra eo io zaza io. Ny herin'ny fanafody ange tsy maintsy ho lany e. Dia ny hodiny masaka ao an-tsainy. Satria araka ny nambarany ah, dia tokony ho any am-pianarana izy. Zao ary efa amin'ny efatrako. Efa tokony ny rava izy raha ny tena marina. Avy alao izy atoreo e. Zao koa ngamba ny fotoana alalana marina rehetra. Ataovy izay fomba rehetra tokony vitandao dokotera hitazomana azy eto amin'ny hopitaly fa za kosa andeha haka andreniny. Fa hitako somary fetsy any ange rojo e. Matoa izy na sanandeha rerinaka aty amin'ny hopitaly dia misy antony izay. Ka
ka mba hivero ihany aloha ny fomba hitenenanao an'izany amin-dreniny a. Ka aminao dia mbola rovana ihany izany ny mpanao ratsy. Tsy nilaza n'izany a Diary a. Mila mandinika tsara ianao a, mba tsy ho mafy be amin'ny volana koa ny fandraisany an'le vaovao. Azonao ve aloha ny tiako ambary e? Raha ny fahitako izao atezeranao izao mantsy a. Ka tsy mihevitra afatry ny tena ny tsinona ka hatramin'izay nahalalany amin'ny fetsafetra iny dia iny ny volamena aminy ambo ny sisa rehetra e. Dia izao no ny hafaran'ny zanany vavitokana. Ka mety tsy ny sainan'izany ratsy izany kosa nge volana e. Fa ilay mpanatanteraka ny tena efa feno fisainany ratsy. Marary aminy kosa ny zanany vavy e. Fa ilay vadiny koa anefa efa hainao ihany. Andeha aloha ataovy zay dokotera izay hitazoman'io zaza io eto amin'ny hopitaly fa sao hitsoaka tokoa. Zay vao loza faharoa ny nahazo atsikako. Miada-tsaina sy milamo mara misinaniny ariny ery bavy izany e. Fa inona indray izany izy teninao izany ry Diary a? Ianao ve moa tsy efa mitobaka amin'ny vola aman-karena dia tsy mihevitra ny hafa intsony sy ny fisiany? Izay tena tianao ambara lazaina fa aza izany anaovana teny hafahafa toy izao. Ny tsy fahitako azy zanako azy efa manahirana ny lohako. Fa ny zanakao izany tsy hitaka. Rotsoka. Tsy nody atoandro izy dia miady mafy ny lohako. So mba hitanao izy? Na so dia mba nakany aminao mantsy e. Ianao ve tsy zaranao aza tsy hita ny zanakao iny e? Ianao efa manana ny sora teo. Izany ve ianao no hiraraha ny amin'ny manokana? Fa inona no mahatonga anao hiavinavina tahaka izany e? Fa misy inona? Ianao dia tsaratsara olona tahaka an'io. Tsy fombanao mihitsy izao. Fa impiritrinao Diary hono zato ty rojo e. Mba azonao ambara amiko ve? Dia mba fantatrao ihany ve hoe ny tena zavatra tian'iny zanakao iny sy ny tena mba fahaizany koa ohatra. Moa ianao tsy eo variana manisany voka sy miditra fotsiny. Diary a, lasa ianao mandeha any fa manorosory ahy. Anampiny ady-tsaiko koa ny rediredin-tsainao tsy misy vokany. Hita mihitsy ianao hoe olona tsy niteraka. Dia tandremo aho sao manontany sy mila vonjy amiko e. Aza manonona ny anarako akory a. Diary a, miverena aloha ianao fa inona ary ty sendoatra be ty? Fa inona indray mbola tadiavinao amiko e. Fa inona aloha ny vaovao entinao e? Ny zanako ange Diary tsy nody androany atoandro e. Izay no manahirana ny saiko io. So dia mba hitanao ny misy azy. Ohatriny isan'andro moa no azonao eto ry volana. Inona ary ny idiran'izany resaka ao izany? Ianao ve aloha ao tsara e? Ao tsara ka. Tena tonga saina tsara mihitsy. Ny sainao izao no natahorako mafy rehefa avy eo. Fa maninona raha tonga dia lazaina izay tianao ambara ry Diary fa tsy lozana miodikodina. Hitanao angamba misy ny zanako dia maninona izy? Eny amin'ny hopitaly ny zanakao. Marary eny izy. Any amin'ny hopitaly ahoana ny zanako? Fa inona no nahazo azy? Tena marina ve izany lazainao izany? Izao no lazaiko anao ry volana. Anenenanao tamin'ny fotoana nahalalanao an'ny fetravananao ny zava-misy rehetra. Saingy nenina misy ao aminao ho entinao mandrakizay. Tsy ho voavidy ny volanao mihitsy ny fahadiovan'ny zanakao imivery. Diary, Diary, fa inona izany lazainao izany? Ohatra fa maninona ny midra ny tsena? Vetivety kely teo fotsiny aho dia nidiny ny tsena maro. Dia
rojo ve misy nazo azy ary be tena tsy mba fanomy volana mihitsy zao maniditseny izao ka de asa izy izany naleny sa hiverina any hatramin'iray ve izany de any miandry azy nefa nge vava ny fotana zaho ny midiary lerangako hoe ohatra ny mihafahafa izay ihany le karolana manao izany natao mangina aloha le tsy lary izy fa dalakoa zany mba vaky ny lohany tsy misy fa ena varatra taitry rojo manao ny ry izay eke atao mbola tao ambony fandriana ihany a efa lasa ve izy mbola eto ihany ndrika fa izy izaka izany fa tsy nandalo teto ve dadanay sao de mbola hitany ihany misy anahy iny fa sao de naona aloha ndry inona ny tiandreo hanina ny anay aza dokotera sao de nikatra ihany koa izy de nizandroko azy inona daholo ary sany lazaindry izany tsy misy mikatra zany akia andraso aloha angalako sakafo kely indry vetivety fa sao de naona be indry izao aza mandeha ka aza mandeha mihitsy fa zaho tsy te hitsanona rereto manjary hitandray a misy anahy de ataony foana rojo mbola tsy nilazaindry anahy angely hoe iza le olona nanao andrian'izao zavatra zao sa tsy tiandry tantaraina amiko ve zany iny anga dadanay izany tsy dadako ony izy fa neny tianambady azy eo fa fetra ve zany ny tenendry izany masika be izy tena masika be mihitsy de matahotra azy gatrainy saony satria hitany dokotera mahafantatra ny marina ka aza matahotra indry fa tsy mikatra zany neny ka neny ange tsara fanahy be de ho avy eo izy zao rehefa aveo de rojo moa mila miresaka tsara amin'iny rehefa aveo rehefa tonga eo izy sa iza ny tena tiany rojo resahana zao tadatoa ihany ka zanako manahoana ny zanako aiza marary andry ho neny eo tsy nikatra neny aiza rehetra fa nahoany neny nigatra ka tantara ho any neny ao marary andry neny eo aresy tadatonga tsy manaka teo aminahy mbola miresaka amin'ny dokotera izy manino ndry no manafina tamin'eny fa nanino ny rojo neny eo nonam-peany neny eo nona zanako andrasoary aloha hijery zavatra ho anindry neny diary aizany zazakely matory izy fa izy izy mianaka fa misy inona no elany makaty an-trano ty
aka ny zazakely ahy e. Aiza izy vavetiko? Fa iza no naniraka ny lahaka ny zazakely dia aiza moa zany izy mianaka e? Tsy mila mamaly ny fanontaniany lahy fa raha ny atezerako maty keto lahy. Moramora lahy aloha e. Saingy aleo tsy ho tanako mihitsy ny nanao an'izany fa misy farany letra ny zavatra rehetra. Tena tsy azoko mihitsy anie ny tianareo ambary e. Inona ny tsy azony lahy e? Misy inona rangaty e? Mbola miseho tsy malala ihany lahy, ary rehefa tsy malala lahy dia aoka mpahafantariko any lahy. Ay! Ary toa tena tonga dia mamely e raha zany. Fa inona le ty mamely tapoko ty a? Fa misy inona? Iny aza mbola tsy ampy fa raha nataony lahy ny hery firy farany izay mangidy mihitsy ny tsara ho any lahy. Lahy tsy mila miaro tena tsony e, tsy mila mpisolo vava. Avy hatrany dia fanamelohana avy hatrany na ny lahy. Fa tsy misy tsony e, tsy misy fahatsony. Azony lahy zay. inona ary ty mampitrevatrevan'le rangaty? Tsy misy fahazan-tsony ho ah, tsy mila fanazavana tsony zay. Aza manao an'izany le tsy lahary diary ah. Fa ny zanakanabaviko Maninona le izy ah? mba neny fitaraina mivea lasa ahoana. Nienao azy naraha ve lasa vo mainka ny nataony lahy ihany nataony lahy. Maty letsy ny zaza ho any lahy, ary any ampikatrany lahy manao izay tsy vita tety. Aiza lesy ny vadiko ry diary fa mila miresaka aminy ah. Aza merika intsony rehefa tafavoaka an'io varavaran'io e, aza miantso ny anarany tsony koa. Manahoana no avin-janako dokotera? Mangina aloha kindry volana, mangina aloha fa tsy avitana ninina mihitsy ange zao raha masondry izao e. Aoka izay aloha. Dokotera, neniko e, tsy nihaino ny zanako a. Efa nisy fotoana izy nilaza tamiko fa narary, nefa tsy nihaino azy a. Ny ahy ihany nataoko, ny ahy ihany tsy namela azy iteny a. Ao ah, aoka aloha izay e, izay lasa aloha aza eritreretina tsony, sady tsy azo hovaina tsony koa ange zany e. Ny ho aviny zao no aoka ho jerentsika. Tena simba kely e zaza, simba ny sainy, simba ny vatany. Miroro ny vatany sy ny sainy manontolo. Inona ny ataoko dokotera? Inona ny ataoko e? Ny zanako. Eno fa moramora aloha ianao e. Fa sao dia ianao indray koa nge no lasa dala eto vao maika lozy. Tsisy karakara tsony indray ireo zazakely ireo. Mandritry ny 3 volana aloha tsy maintsy arahana tsara ny fahasalamany, ary tsy azo avela irery mihitsy izy. Isa mifetra zany e? Za tompoko. Malakilaky ary e. Volana neveriko fa adinonao ny fisiko. Aza manononona ny anarako akoriny ianao. Atray, fa maninona ny dia masika be tahaka izany volana? Tianao nge ahy e. Fa tokony ho tambadambazina indray ianao, ary aza miteny an'izany teny izany amiko tsony. Volana, izany nge no tena tonga amin'ny fitiavantsika sy ny fiombonany e. Nao anarany dia mitady hivadika amiko ianao e. Nompitehanao ny fianan-janako manontolo e. Ianao nazotona kany hatrany ity, nisy hafetsena sy adalàna mihoatra ny loha na tamananao tany, diso fanantenana taminao tanteraka. Volana, fakam-panahy loatra ho any fisiany teo anoloako.
Ianao koa angenina niraka ho any an-trano foana haka ny ankizy. dia mifahatsorako izany no nararotinao. Zaza heverina tahaka ny zanakao no nanaovanao ny herisetra sy ny tsy fanao rehetra. Ny maty no mety aminao fa tsy migadra ato fotsiny. Efa maty ange azy zao e. Ianao azy efa milaza fa tsy tia atsony. Tsy efa maty ve ah? Na sakafo aza tsy entinao akory. Nakaiza ry volana le voadiny fanaovantsika? Nakaiza ireny? Efa nivahanao izany. Tsy niarahako ny omina taminao ny famotehana ny zanako. Avy aminao no naharava ny fihavanako tamin'ny anadahako, nanambadiako anao. Ka ny anadahanao koa ange efa totombitany e. Efa diso makahala olona loatra izy. Raha mba nisy fitiavana azy ao tao aminy tsy navita ohatr'izao ah. Aiza izany no antony nanolananao ny zanako? Tena tsy vanona raha ianao. Ary azany tsy ny fahombiazanao sy ny fahadisonao no anendrikendrehanao ny hafa. Ny zanako ange volany ka tovavy kely mahafatifaty loatra. Nahoana no navelanao hiara-dalana izay? Maninona raha mba nalefa lavitra ny sainao dia tsy navita an'izany izay e. Ny tsy faharetanao sy ny fahadalanao, ny zanako ny tsy aizanao miaina. Raha tsy teto amin'ity toeranyity ianao matoko. Ary tena matoko. Raha ny atezerako iray manontolo, matoko ianao. Moramora ihany ny volana fa ohatra ny betsaka ihany ange no mandreza lazainao e. Ato ange efa mijala ry volany. Tsy mihinan-kanina ara-dalàna intsony. Tsy mitafy akory koa. Sahaza ho anao izany. Ary aza eritreretina ihany koa hoe zaho avy aty aminao hitondra sakafo anao. Averiko ihany. Ny maty mety aminao. Mialohan'ny alanao aina nefa mibeba mafy. Azariana ty ary volana. Mingavy anao ry Ho farany ny adidy ataoko aminao Ndreny ny akanjonao. Iny koa misy lamba ahorakofanao. Tsy te hitahiry momba anao tsony koa. Iny ny peratra natolotra ao raiso. Iny. Ataovy mahavitanao ty vola omeko anao ty. Aza miteny akory fa tsy mila ny fisaoranao saika diniko. Ahoana ry volana? Mila manao ny soniny taratasy fisaraha-panambadiana ianao rehefa tonga aty mpisolo vava. Tsy mpivady tsony tsika manomboka androany. Farana hitanao ny tavako androany. Azonao zany? Sorata eo amin'ny rindrin'ny trano fatorianao raha ilainao izany. Volana? Mifona re azy lozanao rery aty mifona re Entony ianareo sefo ataovy amin'izay tianareo anaovana azy. Tsy mila azy tsony Tsy angana rangaty dao andeha. Efa mba manao an'izay indray lojo. Tatatoa moa tena tianao Tena tiany tatatoa be mihitsy ndraiky lojo Fa tatatoa moa tsy manao ohatra n'iza? I fetro sa dada ny tsoko azy. Inona ny tiandry ataoko amindray ary Tatatoa savy sa mbola misy mitiany handrina kely rehefa lehibe. Misy piti foana lojo ka dadatoa neny ridra zanjonao. Dokotera koa nge tena tia be any rojo Tsy reny teneniko ka fa dadatoa zao rehefa anambady te manana tiana. Dia za koa zao mety mbola anana tiana ohatran'izany. Loza koa zany. Tena simba tanteraka ny sain'le zaza. Dia taiza avokoa no nahafantarany sy nahafaha mamoaka hevitra tahaka izany. Fa manino dadatoa tsy mety mamaly anahy?
Izany hoe mety izy petitson ve izany a? Dada tony tiako hitantarana an'izany e. Mialohan'ny tantarandry an'izany aloha dia tsarovy zao teny zao. Dada to na manambady aza ndry foana ny tiany voalohany izany a. Hoe dada tokoa tena tiako be mihitsy. Ndrio avy otso maninona raha tsy manao voretra be tahaka an'io e. Ndri ve tsy mba mianatra ny ankizy any ampianarana amin'izao lotondry izao? Aiza kosa maloto be eo? Eko Zary ny tena madio indrindra ny ampianarana ozy madamanay. ka zany fofofofona maimbo ampy izany ve dia tsy henondry? Dada ho aza mandainga eo ka mandainga an'iny tsy maimbo ampy izany a. esoro mihitsy aloha iny kitapo amabe indrinika dia ndao isasa mila hampandrona mihitsy ndry fa tsy mahazo mandeha misy fofona ohatroatra izany. Tarany eo an'izary dada e. Tsy hisy ta zany eo e. Maninona raha mba rariva indray vao mandromandro izany? Aza be fa malilo ndry fa tsy maintsy mandro ndry. Tsy maintsy mandro ndry androandro vao mandeha mianatra. Haingana ho andry. Fa maninona dada sy tonona mafy be ohatr'izany? Aty ndao andro mandro. Za ihany ange dia avoaka mampandro ny tenako e. Fa inona ary ty ataony dada e? Aky fa ataony dada madio be ndry androany a. Ary aza matahotra moa fa malaitra zaza. Fa tsy mety ange zao dada e. Dada fa inona ohatrany dada? Mangina ho andry tsy laky mitabataba io. Ary fa tsy mety mangina ndry dia tahako izao tampenana ny vava fatorana ny tanana. Azadoberana vava dada. Aza fatorana fa tsy tabataba be a. Aza fatorana mo dada. Dia mangina tsara zavatra mahafinaritra be ny ataontsika. Fa zao eno tsara tsy mahazo miteny amin'enina dada toa niza niza fa atsika ihany zao azo ndry ve zany e. Marary be dada. Fa maninana tony dada sao? Aoka izay aza mitantara tsony. Aoka izay a avy eo fihingo izany zanako izany. Dada toa mbola sitrana ve izany a? Sitrana izay ka tsy maintsy sitrana dia ho tovovavy manja kely ohatran'ny eny a. Za dada toa te atory be a. Te atory be mihitsy aho izany. Andao ary ampahatoriany dada toa e dia aza nitomany tsony a. Fa neno a lasa nakaiza toa tsy hitako mihitsy androany e. Fa nganeny tsy tia anatsony. Fa maninona izy nitso ty andraika? Ndray aza nge ny tena tia indrindra e. Ko maninona izy ny tsy mety miresaka amiko mihitsy fa mandositra anahy foana satria ve anaditra. Ao aloha matorindry e. Ao matory a. Dada toa tenineniny hoe tena tiako be mihitsy izy hoe tena tiako be. Ao ary falazaiko an'izany izy e. Ary matory amin'izay zany zanako izany. Hoe ahoana dokotera? Inona ny vaovao maika tianao ambara amiko izay? Petra tsara aloha ndriky volana. Petra mazako toerana mihitsy aloha ndry dia mitony tsara.
fa inona no lazaina amiko dokotera? Inona no olana mahazo an-tsanako? toy ny tsara lohandry dia eno tsara zao tianoko sory volana. Matory izany sanako izany, matory tsara. Mifony fa tsy ndrarandry, tsy niany fitarainandry. Indry tena nizaka-antserany eny. Ataoko ahoandry? Inona ny azoko atao andry? Tsy ampiverina ny zavatra rehetra mihitsy ny eritreretiko ato an-tsaiko ato. Neny Izay ve neny vao tonga? Taitra ny zanako. Fa tezao foana neny. Mbola nisy nataony neny kely tany mpivarotana tany. Efa nanetsena melo mihitsy aza neny mba hiresaka amindry. Neny ahoana ki? Tezitra amiko ve neny? Fa manino neny tezitra amindry ka? Satria naditra tsy nitantara tamin'izy zavatra nahazo anahy. Satria tsy tiako higadry neny. Dia raha migadry neny dia manjary tsy manana ny intsony aho. Fa iza avokoa no nanisika an'izany zavatra rehetra izany tao an-tsaindry? Tsy misy neny migadra izany eo. Neny izao eto anoloandry. Rojo? Ahoana neny? Ndao tsika roa hitsangatsangana. Tenena amiko hoe aiza ny tindry alefa andehanantsika avokoa. Neny tsy te handeha mihitsy ny ahy. Reraka be aho izany. Tena reraka. Andao aloha zanako mba handeha hitsangatsangantsika. Mba te hiaraka amindry ange neny. Dia miaraka maka sary koa tsika. Mihinana gilasy. Zany? Sa gâteau? Sa chocolat? Tsy tia gâteau sy chocolat izany ihany neny aho. Ao anaty kitapoko daholo neny chocolat vidian'i dady. Tena tsy te hihinana intsony aho. Na hoe tiako ary. Fa ny tiako izao neny tsy miala eto akaikiko mihitsy neny. Aza mandeha intsony aloha neny aho. Neny ange tsy handeha intsony. Fa tsy te hitandry hijanona eto am-pandriana eto aho. Ao moa zanako ampanaoviko akanjo tsara be dia mba miaraka mitsangatsangantsika. Fa tsy mijanona ela be any tena reraka ny any eny. Andao fa tsy hijanona riva be any akitsika. Zany inona ny akanjo tindry hanaovana? Le akanjo fotsifotsy madio be iny neny le vidininy anahy tamin'ny Krismasy. Tadidiny eny ve iny? Fa manino neny no mitomany? Tiako loatra ianao zanako tena tiako. Faly be neny fa mbola afaka miresaka sy mahita andry. Tsika ange neny afaka mifankahita foana amin'izay. Tsy misy afaka manasaraka antsika izany tsontsony. Izany moa neny Zao rojo na aiza misy andry dia tsaroa fa tena tia andry be neny. Tena tiako any andry rojo e. Dia dada izany neny tsy mankaty amintsika intsony Aza mieritreritra azy tsondry. Tsy ilayntsika intsony izy. Eny tompoko. Misy mitady ianao ary malakilaky Eny tompoko. Mbola nalahela ihany ve volany? Teny verina anakaty amiko. Tiary.
anao inona ty amiko eo lahy? tsy antan'ny fahasalamany lahy akory ny atondiako aty e, fa merinao andohan'ny lahy ny fahotana vitany lahy sy mivokatra zany. Fa inona foana ny mbola amerenany lahy zany aty amiko e? Tsy efa ampy ve izay fandatsana sy ny fanenjehana? Mbola tsy ampy letsy a, mba hainlahy moa mivokatry ny nataony lahy, ho vatiny zaza tsy misy fanafana tsonony aminy. Hainlahy zany, hainlahy mba niditra tao any sainlahy vely ty zany. Satria efa fantatra lahy fa tsy ho tafavoaka velona ty amponja, dia amorona ny laza ho atsanga sy amanolana rehetra izao ve letsy e? Mba hainlahy moa fa zaza marefo, zaza tsy ampy taona no nampiarany lahy ny abibiany lahy, ko nahoana ny lazainy famandainy zay? Ataoko tsy mandy any le lahy, mandra-piala amin'ny fofonay ny lahy, mazava ny lahy ve zay e? Mandany lahy mandeha fa tsisy ilako any lahy akory e. Karakarolo ty ny lahy fa tsy efa azo konga zay nilaiko rehetra. Mamy rehetra lesy ny lasa koa. Tsara ho azy ko lesy ny maty e. Fa raha mbola velona izy dia tsisy angoraka na ino azy akory na hitantara azy izy e. Tsy vanina raha elahy e, tena tsy vanina. Tsara ho an'lahy ny nanatonana vato lehibe eo andohan'ny lahy, dia maty any alahy, zay koa ny sahaza ho an'ny lahy e. Sory kely ty tanana so anaraka any amponja koa mbola betsaka ny adidy miandry. Ny fandevenana, ny fampiononana ny volana, ndeza tsy izy mandeha fa aza mandoto toerana ty fotsiny e. Tsarovy e, ale teo andohan'ny lahy fa elany no anton'izao korotana rehetrarehetra zao. Anyriko an'ny lahy dia mifahafatesany lahy zay. Mahaiza mionina risy menada, efa nanao izay azontsika nataontsika, fa manana mifetra ny zanak'olombelona. Mbola misy ilay eo ambony, dia eo ambony lavitra noho isika, ilay mahay mandahatra sy mandamina amin'ny fiainantsika. Mahereza indrindra mahereza indrindra keo andrery volana. Rojo saky miantony sao rehetra izao tsy niandry anao angataka kory dia avy hatrany dia notolorako vato ianao. Zany natonga mifangirifirina ho andry, tsy navita ny anakory ny fitarain'andry Rojo. Mifona kineny mifona kineny nahoana ky laozandry neny, miferena ky Rojo miferena ky fa mbola mila andry ny zandry ihany koa mbola mila andry. Aoka izay volana, raha reo any ianao e, aoka izay aloha. Andao atsy iana amin'ny fikarakarana azy farany, mitsaka ianao fa mbola be ny adidy miandry anao e. Trakaky volana, aza mitanondrika tahaka izao ndry e. Andriamanitra malala izay mahasotsika tsiraray avy, dia izay aloha fantany fa mahatsara ny zanany. Aoka sika anaiky ny fitondran'Andriamanitra. Tsy zakako ty ary tsy zakako re Mangina ho ahy e. Mbola kely loatra ny zanako dia efa nizaka antserany ena ary fahafatesana ny hafarany. Tsy zakako izany ty ary Za reny no lahatra. Marary any foko,
marara foko manontolo ny zanako tiary a tsy maty izy ho a tsy maty izy tiary a jereo a zanako fa tsy maty izy vonjeo dokotera fa safotsy tia vonjeo volana apakareto izy aloha e apikareto izy tiary azafady a fetro malakilaky ianao ny tompoko ary malakilaky raha ngatia teneno zay olonao fa tsy afaka eona aminy a nizanizany eo sefoa vehivavy no ao e ka mbola hitana ny tiany lay any ve lasa volana zay sa dokotera volana tsy vanina ianao tena tsy vanina finoanao ny zanako tsy namelanao mihitsy raha tsy niainy zanako ny nanaraka moramora ihany re volana fa mierika ty amintsika avokoa nge mason'ny mpamangy rehetra e inona ary ty tsy miraharahan'izany a ataoko fantatry ny olona rehetra eto fa ty lehilahy manoloana ty nanolana ny zanako tsy ampitaona mendrika azy mifaty tsy namelany raha tsy maty ny zanako mendrika azy koa ny fahafatesana ka raha mbola oelany azy ny fahafatesana de tsy andro mandrakizay ny eritreriny volana inona ary ty ataonao e fa ianao ve adaly mangina ianao zay ny tiako ambara re olona ataovy amin'izay tianareo atao azy izy rehefa tafaraka aminareo any fa tsy misy ilana azy tsony any amin'ny fiarahamonina raha mbola tafavoaketo io tsy hoentry satria tanana zatra mitsotra tsy afaka mivokina tsony volana azy ilozana re ahy volana tsara amin'izay ny fandehananao any am-pony zany ataovy ampy azy zay teny navafy tany amin'izay aoka izay avy alao izy sy ny eritseriny sisa no hiady aminy mahasosotra loatra ny nataony tsy ampy ay mihitsy zany rehetra vita zay tiako mihitsy a ny tanako mihitsy ny amono azy ary anapitra ny ainy de inona ny tombotsoanao raha matinao izy ianao indray no higadra anaraka azy ihany zazakely jerena volana mbola manana zaza ho jerena ianao fa isy ny adalany avy alao any sofa teo ianao ry diary a raha tsy nisy anao nanoana anahy angamba de asa fotsiny zay nazo a tena misaotra indrindra diary nisy anao teo amin'ny fiainako ary ho aiza moa zany sika mianadary volana andamina amin'ny fivarotana ho a aiza ry ianao zany tsy mahatsiary izay nylazaiko teo mihitsy fatsaronao ihany koa ve aloha zay nylazaiko teo e la hoe tsy makany amponja mahay tsara ianao ka manomboka eto de fiainana hafa mihitsy no iainanao tsy fanalavitra ny teo aloha nefa fa mila miezaka fotsiny ianao iaina amin'izay mety fahabangana rehetra misaotra diary a tena mamerina amin'ny fisaotrana re a inona ary tia misaotra lavy ty e vaintsena de andao atomboka ny asa fa alina ny andro e fa mila hovainy ty anarana teny ty a ovana de ovana ahoana aleo asorona le mahazatra de hovaina hoe fanantenana akanjo ny vidiako any nyrohotro ty ohatra ny mbola tsy nanaovany akory fa navelany
volana tato am-pivarotana fotsiny. Rotro Dadatoa, fa andeha aiza ndry izany? andeha hianatra ako. Fa nga lasa ty ny lalana ka. Fa aiza ndry e? Mbola haka ny namoka tsy ambady atsy aho. Tsy miteniteneneny hoe nandeha taty aho. Fa nga misy bety zany raha maka namana ka. Rotro, fa marary nga ndry izany? Tsy marary zany aka. Fa ino ny tony amin'ny akandro ndry tony? Ino ny tony? Oy, loza. Namona kosa dia mbola le akanjo nipitiandrahanako ihany ny tongako aty. Nefa raha mody azy zao dia mety tara be. Tena namona koa ve nareo aky? Eno aho sy afantsy ny Dadatoa. Lasain'ny Dadatoa mandainga indray aho zao a. Raha manavinamiko ndry a, dia tsy namana Dadatoa tsony a. Sika ka mpinamana be. Fa zao hividianako akanjo i Rotro dia apetraka ao amin'ny eny ao. Ataoko ao am-pivarotanao a. Zany, sady zaho efa ela be tsy omeny Dadatoa akanjo. Fa okizay ka. Aleo dia afatary tianao Dadatoa, zay a. Zay dia ataovy tsara ny fianarana. Eto. Fa ino ty mahavariana? Tsy nomeny volana ny Rotro mihitsy ty akanjo ty e? Tamin'ny fotoana nividiananao azy iny ange no tsy nody teto izy e. Fa tonga dia lasa tany amin'ny hopitaly. Dia tsaronao ny toyany. Adiniko avokoa ny zavatra rehetra avy eo. Fa zao e, omeo ankizy hafany ty akanjo ty fa aza tehirizina ato. Fitaovana rehetra mihitsy zany no tiako ambary, sy mombamomba ny rojo e. Efa mahalala nanaovako ny fitaovany a. Ataonao aiza? Ateriko any am-pontsa. Ataoko mandre marary lava isan'andro iny mandra-pialany any eto tany. Ataoko tafiditra ao andohany fa nanao fahotana mahafaty izy. Volana, aoka ho azay. Fitaiko faran'izay dia tsy makantsony a. Ny olona toy ireny no tsy afaka hiovatrony raha tsy misy mabebaka. Raha makany ianao dia tahaka ny mbola mitady azy ihany. Avy alao izy hoany. Avy alao izy atsiaro ny herifiry ny fahafatesana tsy anila kavana. Fa misy zavatra kely izay tiako ambara aminao ty. Hoe ahoana? Zao volana. Raha mbola manana heritreritra ny anambady ianao, jereo tsara izay tokony hovadiana fa tsy izay rehetra hitako dia hiantsabazana avokoa e. Sao sendra ray kely hamono any zaza io ka hiaina amin'ny daroka sy heritreritra hafa io rija io. Mangina ry diary ka. Apelo ahy hibata an'ity latabatra ity fa afindrako etsy. Ary moramora fa tsy ahitan'ny anjara eo raha mianjera eo nge volana e. Tandremo fotsiny sao ratsy no ny teo aloha. Zay? Ray kely zany? Tsy mila ray kely a na ray be. Okizay aloha. Ray kely.